vokariny Afafinor vatsiny vondrona Europeanina miopana amin'ny fambolena, fiompiana, fanjinoana ary ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty amin'ny faritra avaratra Madagasikara. Afafinor fandaharan'asa vatsiny vondrona Europeanina. Mbola tsara atsika jiaby. Mbala tsara. Tonga soa ndraiky atsika amin'ity fandaharana iaragna amin'ny Afafinor ty. Lo hevitry vaovao nefa tsy de mifankalavitry tamin'ny andro magneran-tany nankalazantsika tao agnatin'ny fandaharana farany teo, nikoragnintsika niany ty Flavien. Izy koa tadiditsika de nikoragna momba ny tontolo iainagna atsika tamin'ny fandaharana farany igny. Ie, tamin'ny 5 juin teo atsika nankalaza andro magneran-tany no tontolo iainagna zegny sara. Ino ndraiky lo hevitry resantsika niany, mahatonga anao miteny fô tsy mifagnalavitra amin'izay ny fandaharana antsika niany. Tegna izegny mintsy satria iniany 26 juillet no ankalazagna ny andro raisin'ny pirenena ho an'ny fitandrovagna ny ekosistema sy ny fiarovagna ny alaonko Flavien. Zegny no mahatonga za miteny hoe tsy mifankalavitry firy amin'ny resaka tontolo iainagna zay koragnintsika farany teo tagnatin'ny fandaharana. Mahafinaritra zegny, maro koa zegny zava-baovao fantatra atsika niany. Tegna marigny raha volagninao zegny. Ato agnatin'ny fandaharana niany, ikoragna manokana mikasiky fandraisana anjaran'ny Afafinor, programa vatsian'ny vondrona Europeany, zay miara-miasa amin'ny fiarahamonina egny fotony, amin'ny fagnarenagna sy fitandrovagna ny alaonko. Zay tegna miantoky ny fahasamihafagna ara-boajanahary. Aloha zahantsika malô ino marigny atao hoe ekosistema Flavien satria mino za fa mara amintsika mpitandregny iny tsy mbola mahay ny dikan'izegny. Ny ekosistema de fitambarana zava-manan'aigny isan-karazany izay miaigny sy mitoetra agnatin'ny toerana raiky. Ohatra amin'izegny Flavien ny atiala ahitagna kakazo, biby madiniky, biby maventy, zava-maniry ary biby le tsy hita maso. Izy ka misy fahapotegna vokatra ny fandotoagna, fanapahagna atiala na doro taneta araka zegny ny ekosistema, de mety hitarika agny amin'ny fahafatesan'ireo zava-managnaigny ndraiky zava-maniry jiaby ao agnatiny koa. Zegny hoe ko azoko tsara zegny sara ny ekosistema de tafiditra agnatin'ireo singa voajanahary mandravitry ny tontolo iainagna. Fo iny koa sary ny atao hoe mangorovana alaonko izy tsika malagasy. Ny alaonko de karazagna atiala hita egny amoron-dranomasiny, amin'ny faritry mando na tondroka rano. Ny karazagna kakazo karaha palétuvier no matetiky fahita ihany koa. No zegny maniry amin'ny ranomasiny. Tsara ny mizara amintsika mpitandregny fa ahitagna karazam-biby marobe ao agnatin'ny alaonko. Agnisan'izegny ny draka, camaron, tekateka, huître, bibilava, maki, vorogno, ankane, sisa. Azo lazaigna araka zegny fa ny alaonko dia agnisan'ny ekosistema tegna manan-karegna zava-managnaigna an-dranomasiny maro noho izy mifandray amin'ny tany ndraiky ranomasiny. Zegny hoe miaraka amin'ny ranomasiny ndraiky ranomamy. Izy koa zegny araka fa maritagna tsotsotra mikasiky ny ekosistema sy ny mangrove sara. Ino kosa ndraiky no azo ambara mikasiky izy ireo raha ny magneran-tany no asiagna teny hely. Tegna tsara fipetraka fagnontaniagnanao. Tsy eko no mampafantatra atsika fa amin'ny continent amerikany tegna ahitagna alaonko be indrindra magneran-tany. Ahitagna azy koa agny Afriky, Azia ary Oseania. Raha ny ao Amerika Atsimo no asiantsika koragna, Brésil fô efa ahitagna alaonko 20,000 km² aminazy ao. Ary tegna betsaka marigny izy zegny fa manankory kosa ny eto Madagasikara sara. Misy alaonko zegny amintsika ty. Iya, misy amintsika eto Flavien. Managna velaragna alaonko 236 400 hectares atsika, zay miparitika agny amin'ny faritry Menabe, Melaky, Boeny, Atsimo Andrefagna, Sofia, Dianara Agnalanjorofo. Mbo efa haintsika ndraiky fa zava-dehibe ho an'ny fiarigna sy fiveloman'ireo draka ny alaonko. Agny amin'ny faritry ndraiky toeragna be alaonko, 10 fois ny vokatra azo par rapport amin'ny faritry tsy misy azy. Zegny tegna ilaigny be marigny zegny ny alaonko sara e. Iya, tegna ilaigny koa ny alaonko satria miaro ny ekosistema. Kanefa, tagny elangelan'ny 1995 katramin'ny 2018, 3,000 katramin'ny 7,000 hectares ny velaragna alaonko roboka tato amintsika noho ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fagnapahagna atiala tsy ara-dalàgna.
Na izegny ndraiky nanomboko ny taogno 2019 nisy fepetra manokana zay napetraka natao fiarovagna sy ho fitantanagna maharitry ny alaongo eto Madagasikara. Alaongo zava-dehibe amin'ny fahavelomantsika. 236 400 hectares ny alaongo eto Madagasikara. Faritry morontsiraka valo no misy azy ireo ary agnisan'izegny ny faritry Diana ndraiky Analanjorofo. Tao agnatin'ny 50 taogno dia niena ny fivelaran'ny alaongo magneran-tany sy eto amin'ny nosy. Izegny dia noho ny fandripahagna ny ala, ny fandotoagna ary ny fiakaran'ny hafanan'ny tany. Zava-dehibe amin'ny fahavelomantsika nefa ny alaongo satria magnadio ny rano izy ary miaro ny fahasimban'ny morontsiraka. Fefy voajanahary manohitry ny rivodoza sy ny herin'ny onja ihany koa. Toeram-pitobian'ny zanatrondro karaha rouget, miroa, laoko fisaka, laoko fotsy, horita ary vorogno sasantsasany. Ary misy ariagna hafa koa karaha sira, antely, voankazo ndraiky fagnafody nentin-drazagna ny alaongo. Agny Analanjorofo ao manompana miaro sy magnavao ny alaongo ny vondrony fotony. VOI, Vaona, izay tariny Afafinora. Fagnazavagna ndesiny Monsieur Kola Lucien, filohan'ny Koba Vaona, commune manompana région Analanjorofo. Dia zahay zagny nahatsapa ary nahita ny vokatra ny vokadratsy ny fahasimban'ny vahona eto manompana zagny. Ny avitsy ny trondro, ny hazan-drano rehetra zagny ny avitsy. Ary zahay koa moa zagny mahatsapa fa zahay aty fotony ihany no mety afaka hiaro tsara le vahona. Nisy fahatsarany besaka zagny hita rehefa nanomboka zahay niaro reto vahona reo. Zany hoe eo amin'ny lafin'ny hazan-drano aloha zagny voalohany. Dia hita fa ny tombo ny hazan-drano aty manompana zagny ataoko hoe ny trondro, drakatra na hoe foza ho zahay aty ny oragna na betsaka zagny regny ny hazan-drano. Vokatra ny fagnentagnana ny fiarovagna ny tontolo iainagna sy ny alaongo dia ny amaro hatrany ny viavy ndraiky lalahy magnatevin-daharagna ny VOI vaho satria azon'izy ireo fa mifamatotro akaiky ny fahaveloman-jare sy ny alahongo. Ary efa namboly hongo miisa 3 aligny zare hatramin'izao. Asa antsitrapo ny famboliagna izegny satria dia 3 taogno vao maventy ny zanakahongo. Fagnazavagna ndesiny Madame Manera Pikambagna ao amin'ny Koba, commune manompana région Analanjorofo. Aka agnatin'ny alaongo malohany misy rivo vaovao, misy rivotro, misy fa miaro zahay vahoaka ile alaongo amboly amoron-dranomasy. Misy rivotro ratsiratsy avy akagny, izy zegny miaro anay maloha amin'ny le rivotro ratsy. Ary vake koa skany zazy madiniky tarany kavafara mbola iaigna agnatin'ny alaongo koa. Izy koa lerany izy misokatra zegny zahay mandeha magnarato agnatin'ny fikambagna malalaka zegny le fandinoanay ka. Tegna tsara velon-tegna anay maloha agnatin'ny nandritra nagnanovanay alaongo, niarovanay ny alaongo. Ireo zava-bitany Afafinora sy ny vondrona Europeanina. Fatantsika tsara gamba fa ny Afafinora dia fandaran'asa vatsian'ny vondrona Europeanina eo amin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny faritra 3 iasany eto Madagasikara, Analanjorofo, Diana ary Sava. Izy io dia mifantoko amin'ny sehatry ny fambolena, fiompiana, jono ary ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny tsy fampian-tsakafo. Merci aminao nampatsiaro Flavien fa tiako marigny fa tsy mijanona ake fa ny asa ataony Afafinora. Ity fandaharan'asa ity koa dia miasa amin'ny fiarovagna ny tontolo iainagna sy ny fitantanagna maharitry ny loharanon-karena voajanahary, indrindra ny rano ndraiky ny atiala. Analanjorofo amin'izy ke io, ny Afafinora dia mampafantatra sy magnentana ny fiarahamonina amin'ny famerenana amin'ny laony ny alaongo, ary misariky ny fiarahamonina ihany koa amin'ny fambolien-kazo eny amin'ny sandriaka. Sarotro ny fiarovagna ny alaongo. Ao amin'ny faritra Analanjorofo ao manompana, maro ny fahasahiranana hatreny manoloana ny fiarovagna ny alaongo noho ny fiazagna ndraiky fanjonoana tsy ara-dalàgna.
ihany koa ny fisokafan'ny lalam-baovao nasionaly fahadimy zay magnamora ny fivezivezen'ny poniny sy ny entina ka misariky olo maro avy agny ivelany ifindra eo akaikin'io alahonko io. Hita fa mihamaro ny fagnoregnina tragno zay manitsika ny ty fatry ty zay tsy nazahoagna fanomezan-dalagna. Fagnazavagna ndesiny Monsieur Kola Lucien, mpikambagna ao amiko Bavaon, commune Manompagna, région Alanjirofo. Eny tokoa atsika zao zany amin'ny aloha mito manoloana ito zao misy tokotany ray zay nitapahany nidiran'ny tompotany zay nitatra dia nanapaka ny mangrove zay mipetaka amin'ny tokotany. Dia nifanatona tamin'ny commune dia nifanaraka tamin'ny commune fa rehefa misy olona ivarotra tany dia tsy maintsy eo ny commune rehefa tany moron-dranomasina ka mahakasika mangrove. Dia manaraka zay ihany koa raha ohatra misy autorisation de construction na fanomezan-dalana n'orin-trano ataon'ny commune dia eo ihany koa ny bavahona manaramaso atraiza ny petrahan'ny trano manoloana ny mangrove. Hoisy ny fifanaragna zay osonavy ny fitalevam-paritry ny tontolo iainagna sy ny fampandrosagna lovain-jafy sy ny vondron'ologno ifotony ho fiarovagna ny aty alahonko. Ireo mpiazan-tsokosoko zay mbola minia mandika lalagna rehefa nahazo ny fampitandremagna voalohany dia sazigny mandoa honitry. Misy ihany koa ny fisafoagna amin'ny aligny magnaraka ny morontsiraka misy ireo alahonko saingy mbola ho sarotro sy mavesatra nefa ny asa. Fagnazavagna ndesiny Monsieur Kola Lucien, mpikambagna ao amin'ny Bavaon, commune Manompagna, région Alanjirofo. Misy tokoa ny olana sedrainay amin'ny fiarovana ireo alambahona reo. Zany hoe ohatra agnatin'izay zay ny lafiny ara-pitaovana satria somary ngezangeza ny toerana zay arovanay dia tsy ampy zay amin'ny fitaovana entina miaro reo vahona reo. Ohatra hoe mila tokony misy manana lakana ny polisy na koa zany tsy manana fitaovana entina arovana amin'izay dia somary misedra olana zany zahay amin'ilay fiarovana vahona. Fa nazagny tsy zagny mbola ady goavana ihany koa ny olona zay mitrandraka amin'ny fotoana tsy ara-dalàna dia faharoa ihany koa mampiasa izy fitaovana tsy ara-dalàna tahaka ny lay na rato madinimaso amin'ny fiazana trondro amin'ny fiazana foza izay zany matetika ny tena ipetrahan'le fiazana tsy ara-dalàna. Asa antsitrapo ny fiarovagna ny alahonko. Tsy misy tampo-karama atao mba hahazahoan'ny poniny sy ny taranika faramandimby magnadio ny rano sy ny rivotro ny alahonko. Toeram-pionenan'ny drakatra, foza, trondro, laoko fisaka, meroa ary ny voro-magnidiny. Misoroka amin'ny fahapotehan'ny morontsiraka ary miaro amin'ny rivo-doza. Fitahirizagna antely, olitra na champignon, sira, voankazo ary fagnafody nentim-paharazana ihany koa izy. Fagnazavagna ndesiny Monsieur Kola Lucien, mpikambagna ao amin'ny Bavaon, commune Manompagna, région Alanjirofo. Firotsahanay zao anatin'ny fiarovagna ny alahonko voalohany no fitiavana ny tontolo iainana tsara, voatantana, madio sy mahafinaritra. Dia indrindrandrindra ihany koa zahay moa zany anisany tsy mpanjono fa le mpihinana. Dia eritreretinay fa raha voahary ny alahonko igny dia misy foana ny drakatra, misy foana ny trondro, misy foana ny crevette izay sitrahanay eto. Ndraiky atsika hiditra amin'ny famaliana ny fagnontaniana ny mpitandregny ndraiky mimpagnaraka atsika Flavien. Marigny zegny sara. Atombotsika amin'ny fanontaniana avy amin'ny Madame Perle zegny fanahoana ho izy no zava-dehibe ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy miantoky ny fahavelomantsika ny alahonko. Tsara be ilay fagnontaniana ny Madame Perle satria mampafantatra atsika eto no misintogno atsika piaino tonga saigny ihany koa amin'ny fitandrovana ny alahonko Flavien.
Zao ary tegna zava-dehibe ny alaongo satria mamokotra raviny ndraiky potipotiky zava-maniry mampanankarena ny nofon-tany karaha vitamine regny. Magnadio ny rano ndraiky magnadio ny rivotro ny alaongo ary manakina ny loto tsy hiditra an-dranomasiny. Manakina ny firotsahan'ny morontsiraka, miaro amin'ny onja mahery sy ny tafio-drivotro ary mitana ny fasiky tsy ho lasan'ny ranomasiny koa ny alaongo. Mitsentritry ny gaz carbonique koa ny alaongo ka mampalemy ny fiovaovan'ny toetr'andro ny fisiany. Agnisan'ny voatsikajy ho toy ny tany ipetrahagna ho an'ny laoko ndraiky ireo karazan-java-miaigny agnaty rano koa ny alaongo. Ary farany dia tsara ny mizara amintsika fa mamokotra zavatra maro karaha kakazo, sira, antely, voankazo ary fagnafody nentin-drazagna koa ny alaongo. Saotra anao Sara, fa tegna maro tokoa vokatsoa entin'ny alaongo amin'ny fiainantsika ke. Fa ity fanontaniana magnaraka ty kosa ndraiky dia avy amin'ny Paul. Ino izy ireo loza magnambagna ny alaongo amin'izao fotoana? Alohany amaliako fanontanianan'ny Monsieur Paul zegny, tiako zaraigna amintsika mpitandregny fô nanomboko ny taogno 1960 dia nanjavogno ny 40% ny alaongo magnerigna an'izao tontolo zao. Ary ny antsasany alaongo magneran-tany am'izao ty atao oragna horobaka aby. Ireo karazagna loza magnambagna ny alaongo am'izao, fandripahagna hala agnanovagna hazo maty, fagnitaragna tanimbary ndraiky tanimbanio, fandrosoagna ny tanàna an-drenivohitra sy ny fifindramony egny amin'ny faritry misy alaongo. Raha ny zava-misy eto Madagasikara zao nasiantsika koragna, de maro ireo magnorigny tragno fonenagna amin'ny faritry misy alaongo. Misy ireo manapaka ireo alaongo agnoregnina tragno nefa tsy nahazo alalagna aby zare. Fandotoagna avy amin'ny soliky, ento, fako plastika sy ny sisa, manimbotro ny fakanzanika alaongo ka manakina ny fahadiovan'ny rivotro. Fiakaran'ny ranomasiny ndraiky tafiotry mahery, vokotra ny fiovaovan'ny toetr'andro, zay mandifotro ny alaongo ny fipodapodianan'ny rivo-doza ndraiky rivotro indesiny. Ka lasa sakina mampitombo tsara ireo zanikahongo. Club environnemental. Mpianatra miisa 55 miampy ireo mpampianatra no mandrafitra ny antsoina hoe club environnemental ao amin'ny lycée Antanifotsy ao Agnalanjirofo. Nagnamboatra jardin botanique izy ireo zay antsoviny ihany koa hoe arboretum. Karazan-kazo miisa 12 avy eto Antoerana zay ahitana zava-maniry fanafody maro samihafa no nambolon-jareo isaka ny veleran-tany 1 hectare. Miaraka amin'ny fanoana ny afafinor sy ny fitaleavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ireo mpianatra ireo mikarakara ny arboretum sy ny famboliagna zanakazo. Mianatra ireo tombotsoa azo avy amin'ny ala ihany koa izy ireo ary koa ny fagnamboaragna zeziky voajanahary. Fagnazavagna andesiny Mademoiselle Féline Shadjida, mpianatra mpikambagna ao amin'ny club environnemental commune Antanifotsy, région Agnalanjirofo. Nagnatevin-daragna amin'ny club environnemental za satria tiako ny natiora ary mba te hianatra ny fomba iarovagna ananjy za. Ary mba te agnisan'ny olo mandray andraikitry amin'ireo ologna tontolo iainagna na amin'ny fomba tsotra aza. Miasa aloha za fasimba ny tontolo iainagna satria efa hitany vokany. Maloto ny rano, miavaova ny toetr'andro, miaratsy zegny ny vokatra. Raha mbola mitovy zegny mety ho sarotry ny ho avy. No zegny tsy maintsy mandray andraikitsika dian'izao. Tokony azafatana rahantsika zao zegny atsika tokony amboly kakazo. Araka ny aboan'ilay magnano hoe tanora mamboly hazo mianika alofagna rehefa kofa maventy. Tokony mampiasa fatamitsitsy zegny atsika na charbon écologique mampiegna fatapahan-kakazo. Misokatra ho an'ny mpianatra jiaby ao amin'ny sekoly ny jardin botanique ahafahan'izy ireo mipetrapetraka, miresadresaka ary ianaragna ny jardin. Magnamielanja tanteraka ny fagnajangan'ny natiora sy ny azony volegny ireo mpikambagna jiaby ao amin'ny club environnemental. Fagnazavagna andesiny Madame Saina Marie Brigitte, mpampianatra mikasiky ny siansa ary toekarena sosialy ary mpikambagna ao amin'ny club environnemental commune Antanifotsy, région Agnalanjirofo. Tegna hita fa manamity zare amin'ny resaka fahasimban'le tontolo iainana. Mazoto zegny zare mandray anjara izy koa fa resaka fiarovagna tontolo iainana raha atao. Le zavatra hitako niova nanomboka nisy an'le club zegny sy fananganana le arboretum de mpianatra koa efa manomboko tsy de tia manimba raha.
de raha ohatra hitanjareo misy namanjareo manimba le hazo lenam-bolo de tegna saropiaro mihitsy zegny zareo amle fiarovagna le hazo lenam-bolo. Le mpianatra zegny natao fitaovagna izy hoentigna andeha ampitagna an'le hafatra mahakasiky le fahasimban'le tontolo iainana amle mpiarahamonigna aminazy. Satria misy fandraisana amin'ny toe-karena sy ny sosialy zegny ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ao amin'ny lycée Antanifotsy mandray anjara amin'ny club environnemental avokoa ny mpampianatra jiaby. Ampianarina ao agnatin'ny taranja siansy momba ny fiainana sy ny tany mazava ho azy ny fiarovagna ny tontolo iainana. Fa ihany koa amin'ny alalan'ny siansy ara-toe-karena sosialy, ny taranja geografia, ny teny frantsay, ny teny anglisy, eny fa ny filozofia aza. Fagnazavagna ndesiny Monsieur Lalaybe Dedance, mpampianatra ny taranja filozofia, kambagna amin'ny club environnemental commune Antanifotsy, région Agnalanjirofo. Ny antony nahatonga za zegny resy lahatra handray anjara mavitrika amin'ny fiarovagna tontolo iainana sy agnatin'ny club environnemental araka ny voalazoko teo, de io taranja filozofia io dia agnisan'ny mba mandresy lahatra ireo mpianatra hoe hiarovo ty tontolo iainana ty, azavaigny aminjareo zao no lafaratsin'izy io rehefa rava ny tontolo iainana dia ny olombelogno ihany no ripaka, ny zava-managnaigny no ripaka. Amaragnitsika fantoniagna avy amin'ny mpiaino zegny ny hoe ino avy vaolagna fiarovagna tokony atao amin'ny alaonko hoy Madame Brigitte. Tadidy mandrikariva fa tsy manana tany hafa atsika. Ity fô planète tokona iainantsika fa tsy afaka hoegny amin'ny davolagna na andeha hipetraka amin'ny planète Mars atsika. Ny vaolagna tsara indrindra agnampodianana amin'ny laon'ny alaonko dia ny famboliagna ireo zanakazo palétuvier. Mila fantenagna tsara nefa ny toeragna amboliagna azy io satria eo amin'ny 3 taogno eo zanakazo zay vao lasa kakazo maventy. Azo zoigny amin'ny fiverenan'ny drakatra ndraiky laoko ary voromanidiny fa maniry tsara ny azo palétuvier zay namboly. Mila ny fandraisana anjara feno avy amintsika fiarahamonina koa nefa ny fiarovagna sy ny fitandrovagna ny alaongo satria arak'izay efa ny fampizaragna tamintsika teo zay manana anjara toeragna lehibe amin'ny fiainagnantsika izy regny. Azontsika atao tsara ny mamboly zanakazo palétuvier, ny manakina ireo olo zay mikasa agn'origny egny amin'ny faritry zay misy alaongo. Sotranao sara fa tegna misy dinidinigny sy eritreretigny raha jiaby voalaza takeze. Tsisy fisoragna Flavien fa ny tegna antenaintsika baka izy ka fa mizara ndraiky mampafantatra karaty de le fiovam-pietsiky. Ny tiako volagnina amizegny de samby mahalala amizay tsika jiaby zao fa zava-dehibe eo amin'ny fiainagnantsika ny alaongo ke tokony arovagna. Marigny be mihitsy voalazanao zegny sara. Azadigny fô fiarovagna ny zavaboary dia anjarantsika jiaby. Lavalava ny fandarantsika teto zay tegna satry tsy saraka amintsika mpiaino fô manampetra ny fiarahagnantsika. Misaotra antsika ny tandregny sy nagnaraka fandaharagna hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma ho an'ny manaraka indray ary. Veloma olo jiaby. Samitsary. Afafinor dia programa mpiara-miasa misy eo amin'ny vondrona Europeanina sy ny fanjakana malagasy. Mamaly ny laharam-pahamehagna ny roa tonta amin'ny fampandrosoagna ny tontolo ambanivolo. Afafinor dia misaotra reo ONG amin'ny fagnatanteragna ny asa. Agnisan'izay ny ONG AFDI, ny AKF OSDRM na Fondation Aga Khan, ny AIM, ny AVSF, ny CTHT, ny GIZ ary ny SAFFJKM. Isoragna magnaraka zegny ka zare mpiara-mombonantoko amin'ny fanoagnana. Agnisan'izay ny MEF, BACE, MINAE, MED, ny MPB, MEAH ary ny ONN. Isoragna ka zare amin'ny consortium GOPA AFC. Izegny horonan-pianarantsika zegny de novatsy ny vondrona Europeanina. Ny votoato dia andraikitry ny consortium GOPA AFC ireriany ary tsy voatery aneo fomba fijery ny vondrona Europeanina. Fandaharagna vokariny Afafinor vatsy ny vondrona Europeanina niompagna amin'ny famboleagna, fiompiagna, fanjonoagna ary ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Afafinor fandaharan'asa vatsy ny vondrona Europeanina.